Alefa, akory aby atsika, akory aby anareo. Mazava izy zany. Alefalefa manaova partage dia manaova j'aime tsika rehetra. Bonne année tsika rehetra. Bon, eny anomboka tsika. Arahaba daholo, arahaba ririnina aty aminay. François Pépin, bonjour. Ah, j'attends encore l'invitation chinoise, hein. Et on va se faire un petit chinois un jour. Bon, maintenant j'habite plus dans le 95, je suis dans le 78, mon ami. Allez, bonjour, bonne année à tout le monde. Falmeraba tsika rehetra am'izao taona vaovao zao a, efa mifankahita ihany tsika fa mamerina ny fampiarabana ary mamerina ny firarian-tsoa ihany koa izay apetraka amin'ny ampelan-tanan'Andriamanitra ny ho avintsika rehetra na ho an'ny tsara izany indrindrindrindra na ho an'ny izay mety tsy mety ihany koa fa mitondra-bavaka ho an'ny rehetrarehetrika aretrika-bavaka ny fiainana rehetrarehetra eto amin'ny fandaharana na amin'ny fiainana andavanandro na amin'ny fiainantsika ao an-tokantrano na amin'ny asa ihany koa zany ka dia firariana soa sy ny tsara ary ny mahafinaritra feno fahasalamana no firariana omeko atsika mianakavy tsy misy akanavaka fa eny fanady anareo mpanenjika raha tsy olan'izany entina-bavaka anareo mba hiova mba ho tsara toetra mahay manaja olona na dia hoe tsy maninona somary voatavitavy endrika ihany raha le olona mifasinareo azonareo atao tsara mihitsy ny manompo azy sy manao azy zay tena mampety sy mampiadana amin'ny fonareo satria izay koa ny itony fandaharana itony tsy voatery ny mahafinaritra anao ihany no atao eto fa tsy maintsy ekena koa ny tsikera raha ohatra mitombina izy ireny surtout. Tsinona atsika mianakavy ndahoara tany amin'ny taona fitopolo tany a dia za moa taloha zany tena ny sport nataoko tamin'ny mbola hoe fahazazana zany a vao nanomboka eny taona dia nampanaovin'ny papako zany a foot dia tao amin'ny club dionésien zany hoe Saint Denis nisy karazana pépinière tao zany a dia reny ry tamin'izany andro zany a tany amin'ny ry izy teo ry babazy ry saïda mety vitsy nareo mahalala zany amin'izao fotoan'izao no mpampianatra tamin'izany taty aoriana ry tao anatin'izany koa ry baovola Augustin zany a ry gikely ohatran'izany nampianatra tao daholo a dia rehefa tonga taty tany Madagasikara ako dia nanao tamin'ny Saint Michel. Ny zavatra tena hitako sy tena tsapako tao anatin'izany club any Saint Michel zany dia ny tamin'izany dia efa nisy ny football total. Saint Michel no ny appliqué an'io zany hoe rehefa tsy tiana aminao ny baolina dia tonga dia défense daholo rehetrarehetra
Ny tena moa attaquant ian'ny gauche tamin'izany a, satria akavia mikavivy zay mandaka, dia miembotra mihitsy karazany défense voalohany any ambadiky ny ligne-ny centre iny, dia avy any ny menga de mihazakazaka amin'ny sisiny iny, de atsipy ary aloha ary le baolina tamin'izany andronay zany. Zany hoe défense totale tena hoe tsy menana 1 mm² na 1 cm² na 1 m² ao anatin'ny taninao ny adversaire. De misy le baiko, tsy avela ela hijanona ela eny amin'ny tongony baolina raha vao anatin'ny faritra misy anao izy, iny hoe raha ohatra zany ianao aty amin'ny ankavia de manomboka eo amin'ny centre jusqu'à hatrany amin'ny ankavia, dia anao daoly raha vao mihoatra ny centre ny baolina dia le faribolana iny zany, de efa manomboka en danger zay ianao, ka dikan'izay dia anjaranao ny manidy ny angle rehetra amin'ny côté anao, ary ny rehetrarehetra samy manao an'izay daholy ao anatin'le phase de jeu. Ary raha naharemarika nareo tamin'izany andro dia mipitipitika ary mihazakazaka rapide mihitsy ny défense ny Saint Michel zany, nisy an'izany sary lakely zany, mihazakazaka ary amin'ny sisiny ary tsy azonao mihitsy tamin'izany andro zany. Ary misy ny avant, ary afaka manao défense koa io, misy an'izany Remick zany tamin'izany, miaro manao défense amin'le système catenaccio, zay no namangamainty ny couleuran'ny Saint Michel satria inspiré avy amin'ny Inter de Milan, dia mangamainty raha ny maillot tamin'izany. Ka le catenaccio zany ny filosophiany de hoe pas de centimètre carré na mètre carré pour les adversaires. De anjaranao manidy ny angle zany. Aty aoriana avec le recul amin'ny fanaovana politika de mijery ny mpanao politika malagasy a, indrindraindrindra nanomboka ny taona 2010. Ny tena nampiasan'io catenaccio io, zany hoe tsy mena millimètre carré ny adversaire tamin'izany atao hoe politika fitondrana na hoe mode de gouvernance, dia Ratsiraka Didier sy Marc Ravalomanana jusqu'à hatrany amin'ny 2007. Azavako tsara, Marc Ravalomanana nanomboka 2002 jusqu'à 2007. Ka anika zay nataon'ny Marc Ravalomanana rehetra zay fampandrosoana ny eritreretiny hatramina désaffectation na budget navadika any amin'ny lalana ohatra nefa ny tokony prévu amin'ny zavatra hafa, dia vitan'ny Marc Ravalomanana daoly, tsy ratsy akory zany fa le sérénité ao anatin'ilay satria mipetraka le harmonie au niveau an'le gouvernement, au niveau an'le gouvernance, satria tsy misy matsy tataka ahafahan'ny zay tamin'izany za anisan'ny premier opposant Marc Ravalomanana ny tenako fa tena miaika hoe ary mahay politika le acte mahay mitondra le bandy ty. Nizaniza raha ohatra hoe mandinika politika ka miteny hoe tsy nahay nitondra Marc Ravalomanana nanomboka 2002 jusqu'à 2007, de efa miteny kosa hoe non, tsy hainao le fanadihadihana politika, na ianao modijamba, na ianao tena tsy hainao mihitsy le izy, na ianao tendancieux satria halanao Marc Ravalomanana. Tena nahay nitondra ary tena anisan'ny tena hoe nampitolagaga satria mipetraka tsara mihitsy, mandeha tsara ny asa, vita tsara ny asa, nampitolagaga anie zany hoe tao anatin'ny tsy ampoizina tao vita amin'ny Marc Ravalomanana le route amin'le iny littoral ny Nosy be iny, tsy haiko ny etahany iny zao, nampitolagaga anie zany hoe vita amin'ny Marc Ravalomanana Tsuy jusqu'à Ambilobe, Ambilobe jusqu'à Degona tokony vita amin'ny Marc Ravalomanana raha tsy niongana izy. Zay zany misy gaga indray zao any hoe tokafan'le ry indray Ravalomanana any le ry ty raha ahoana mihitsy,
mampiditra mamoaka non misy hitany tsara misy koa tsy nentina ataony nanomboka 2007 eo no zavatra hafa zay ka eto am'le nidirantsika zany le eto am'le mode de gouvernance am'le hoe catenatio le am'le mihidy tsisy millimètre carré na centimètre carré ho an'ny adva Marc Ravalomanana Saratsiraka Didier ny tena nampiasa an'izay ny Ratsiraka Didier moa de zao ny azony ataony rehefa misy décision ho raisiny na misy zavatra ho ataony de tsy maintsy mipetraka foana ao le paramètre anankidimy ary anisan'izany tena ngeda be ao anatin'izany de zao hoe inona ny intérêt amin'ny firenena amin'io ny intérêt ny vahoaka zany inona ny lazainy mety ho lazainy opposition amin'io de anjaranao mpanolotsaina zany zay tsy officiel zay tam'izany no manao ny simulation hoe zao aby ny zavatra mety iseho de reto ny réplique ianao zany tsy manana tsy mahazo manana état d'âme mihitsy ianao hoe zao na izao na zao fa tsy maintsy marina no lazainao an'le filoham-pirenena ary le filoham-pirenena koa mahazaka dona rehefa mamaky an'izy izy hoe zao ny anina zao ny anina zao ny anina ditany hoe zao de rehefa tonga izy miresaka any amin'ny gouvernemanta efa eo am-pelantanany daoly ary tsy vahiny aminy avy eo ny réaction an'le ministre na zay mety ho réaction an'ny opposition de tonga de fa mandeha ny contre attaque avy eo fa ny Ravalomanana ndray zany hoe ny Ratsiraka zany hoe inona no lazainy opposition amin'io de anjaranao mpanolotsaina zany no maminavina de ny melo zavatra mety raisina décision afaka herinandro na tapa-bolana io na 3 mois io satria tsy maintsy misy koa ny préparation psychologique hoe reto zany ny campagne atao amin'io mba hatongavana amin'io eto aloha de tiako manamarika ho atsika mpanapaka ny journaliste toko de tsy voatery ho communicateur ny journaliste de tsy voatery hoe mahay communication zay no tokony ho fantatry ny olona zay ary azavaiko zao hoe ny journaliste de tsy voatery mahay communication zay zany fanamarihana zay ka eo am'izay zany hoe misy travail de communication préparation psychologique alohan'ny ametrahana zavatra anankiray inona no mety ho lazainy ny opposition amin'io zay zany le izy ny Marc Ravalomanana ndray tonga de miverrouilleny daoly tsy misy mahazo manao fitondran-tena tsy mety tadidiko le raha nama anankiray zay tena akaiky ahy nisy tsy mikolokolo izy tratra ny dralantany amin'ny boaty ny arivan'iny tonga ny apitson'iny tonga de voatsoka any izy any fantany tsara zay ka zay tonga de nitsofiny Ravalomanana satria tsy te ahita mihitsy Marc Ravalomanana zany hoe iny voatsikera amina zavatra tsisy dikany amina resaka divorce amina resaka fijangajangana amina resaka famitampitahana ny ministrany tamin'ny androny Ratsiraka tena zany mihitsy tena sarotiny mihitsy Ratsiraka hoe ao anatin'ny gouvernement io misy ministre tsy tipaka fa io tonga de voatsoka io am'izay matadidy Gérard zao mety mahafantatra an'izany tsara ny André Emilio Rovasson antany izy fa marina zany teniko zany vo amy tsy tipatipaka tonga de vita ka eto am'le catenatio zany pas de centimètre carré pas d'espace pour l'adversaire de mandinika ianao am'izao fotoana zao ady atsy de balaza atsy kobatsy tena vala ratsorona zany de zao e Fleury Rakotomalala koa afaka miditra ao anatin'le combat ary tena afaka miditra tsara mihitsy fa saingy zao averiko ihany il ne faut jamais
et vraiment au grand jamais confondre la raison d'État et la raison personnelle, sinon les raisons personnelles. C'est-à-dire multiple. Les problèmes d'humeur, les problèmes de confiance. Il ne faut jamais, jamais, au grand jamais, confondre la raison d'État aux raisons, au pluriel, d'intérêt personnel, d'humeur et d'entente mal ficelée, où l'harmonie n'est pas présente, où une cassure ou rupture ont été consommées. Ny zava-doza dia zao. Ary zay manko mahatonga anahy tena nanomboka teo amin'ny 2008 dia mibanaka ilay resaka hoe raison d'État zay. Tsy vao androany nisy zany hoe ady entre samy mpiara-mitolona. Ary mivoaka daholo ty tsy mivoaka rehetra ty. Efa nisy zany. Anisan'ny tratran'izany Ramatoa Lalatiana. Rina Rakotomanga. Na ny soratra masina raha ny teny hoe fiafarana ny ady an-trano mialohan'ny fifarana. Tsy te hiteny an'izay a. Fa ny tiako tenenina dia zao. Tena mba solazena ilay malagasy hoe afaka Andriamatoa Andry Rajoelina niala teo amin'ny fitondrany. Nareo a voaingana par des contextes non favorables pour vous. Fa ny ankabeazan'ireo le olona misinedinediny ireny hoe mba tsy ilazana zavatra maromaro eto amin'ity fandaharana ity. Efa fampitakosokosona tamin'ny Andry Rajoelina daholo e. Fa rehefa tsy nety avy tany, zay vao natsapan'ilay fitiavana firenena. Fa raha nisy ny fanoherana an'izany hoe Andry Rajoelina zany dia nanomboka tany amin'ny 2009 jusqu'à 2025 raha izay ny filazana azy. Dikan'izany mahafantatra tsara mihitsy hoe izy ity ary avy taiza ity tao anatin'izany tontolo izany. Fa mafy anay zany. Mafy anay zany. Alohan'ny nanaovana an'izao tontolo izao taty an-tafy, mbola tany Madagasikara ny tenako. Tsy indray mandeha na indroa no miantso aho tamin'izany. Zokibe, andany ianao mipahy. Nareo mivady mihitsy fa anahirana ihany ny sambotra zokibe zany. Zao alina zao ianao dia tsy maintsy mandeha farapito zay mivoabaiko. Raha ny tokony tena izy zao zay ny tokony any aminao. Fa mbola tsy voasinila izy. Fa dia mba nilay tsikobakomba tamin'ny procureur zay hoe raha alina avoaka dia rapitso vao maraina zay misambotra azy. Inona tonga dia any anaty avion anao? Tsy malala n'inona mivadinao? Zanakao. Vola amin'izany tonga dia tsy ampozonao dia tonga dia tsy maintsy mandeha. Noho le rang social sy économique koa dia tsy maintsy première classe. Tonga dia efa mahita amin'izany ny farafahakeliny 2000 euros ny placen'olona ray. Aleo anao zokibe mandeha. Calme indray afaka 6 mois, 7 mois miverina. Tapitapika eo indray, déclenché indray le izy. Nisy zany tompoko. Nisy zany. Ry Lalatiana ry Fidèle voasambotra tamin'izany.
Miaraka an'olona tamiko reny. Fa zay back office. Tamiko eo tonga de lasa. Tiako tenena am'zany de hoe ny nanongana an'izany andro rajolo zany hoe tsy vao hoe androany e. Na hoe vao omaly na hoe tao anatin'ny 5 taona. Efa tany amin'ny 2009, 2008 ary zany tamin'ny nanaovana conception io de efa nanao opposition hoe tsy mety io Andriamatofiloha. Fantako tsara ny toetran'io boy io. Eo tsika zany am'izao fotoan'izao hoe mafaka ohatran'izany le olona. Be dia be zany ny olona mbola any anatin'ny administration any mbola olon-drajolo. En surface aty amin'ny superstructure nefa raikitra ny ady an-trano. Tena marina. Ary tsy fantatra intsony le zatsy ny tena hoe reto adiny vehivavy reto fotsiny a. Misy adin-dehilahy koa. Tsy fantatra intsony le olona namissionen'le ankiray na ahoana de hiady ary tonga de créer tension fotsiny zao. Misy olona manko mieritreritra hoe ady anankiray ihany le ao anatin'izao. Non, 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 non. Il y a plusieurs feux de tension. Io hitanareo io mbola tsy grave noho ny ankiray. Tsy afaka miteny aho aho satria on ne donne pas d'espace à l'adversaire. Fa mametraka dian'izao aho hoe mbola vinona le rina nanao déclaration. Mbola namoaka communiqué izy fa inona izy mbola miexiste. Ary izy mbola manan'olona fa tsy hoe tsy manan'olona. Ary izy mbola manana moyen fa tsy hoe tsy manana moyen. Ianao mbola tsy tafavoaky ny ala akory. De ianao ihany micréer problème andianana. Tena reny adiny lalaty sy patrafotsy reny. Reny lalaty tsy reconduite. Ireny conséquence anady an-trano reny. Ary ny fragilisation na fragiliser ny pouvoiran'ny Andry Rajoelina ary tena napotika azy dia niady an-trano. Raha tena miditra en détail ianao de resaka hoe lahy tsy manao intsony fa aleo anay am'izay fanjakana teo ny tombohan'ny adiny Rajoelina sy Mamy Ravatomanga. Ary ny tanjon'ny Rajoelina de ny anapotika ny Ravatomanga ohatrany sira. Ary ny Ravatomanga de niteny hoe za kosa tsy maintsy hiaro ny tenako. Aiza izy mitsamo zao? Aiza izy zao? Na raha roatan'ny adva ka fa sisika ao anatin'le fissure ny adva potika le fitondrana. Efa ne mafy anao azy any nanalany Rajoelina zany mafy ane zany. Raha tsy nisy ny tompon'ny lakile nanampy tsy vita. Ny olona tsara tokony ho fantatrareo ihany hoe inona moa no nahatonga ny iza moa ty filohan'ny Gabon taloha, Madame Francette Berger, iza moa ty filohan'ny Gabon taloha azafady. Adinoko. Ho an'izay matadidy mba lazao kely. Filohan'ny Gabon taloha. Tsy Gbagbo aloha fa Bongo.
C'est le fils d'Omar Bongo. Zao tena henoko anareo. Raha misy tena hoe pilier ary tena nampitokisan'ny tompon'ny lakile tamin'ny fitondrana tany Afrika dia Bongo. Non, tsy Omar Bongo intsony fifandezanana. Dia Omar Bongo zany. Même les grands politiciens français l'avaient appelé tonton. 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 Raha vao misy problème mampitondra fanjakana personnel zany problème personnel ka mila discrétion de atsony tonton. Zany hoe tena natokisan'ny frantsay mihitsy zany ny fianakaviana Bongo au point où menan'ny fils Bongo ny fitondrana. Asaingy zao nanomboka ho eta mavesatra ho an'ny frantsay, ho an'ny tompon'ny lakile dia Bongo fils. Ary tsy vitan-java ny créer problème interne. Miady an-trano. Tsisy harmonie. Manomboka very tsy mahatantrana tsara ao anatin'ny fitantanana. Ny ministra no mibaiko azy de mandeha any amin'ny intérêt hafa. De hoe hialo ao anatin'ny mondeny francophone, hoe tsy hidra francophone intsony zany fa ndeha ho any amin'ny Commonwealth. Ary efa manomboka napetraka ny hoe miteny anglisy. Any Bongo merci hein. Satria ngiahy manko zany nianatra tany Angleterre. Nefa mifanana une bonne partie aty a Frantsa. Anky vareo izy ny tompon'ny lakile. Namboarina. Ary garde du corps akaiky. De tompon'ny lapa ihany koa no nanamboatra azy. Ndia Olengy zany. Inona tiako tenena am'zany? Zavatra ny hoe sao de mieritreritra nareo fa rehefa manomboka ho hitan'ny olona fa tsy ho tafy nareo fa andeha any amin'ny lalana tsy tokony aleha. Ary tadifo efa lamody le manongotra tonga de kosino. Idirantsika manko le resaka Venezuela tout à l'heure. Lasa lamody le misikotra forceps. E batao. Araka ny teneniko foana hoe tsisy coup d'état zany. Ankoatran'iny mibataina iny. Fa tsy vita amin'ny coup d'état raha tsy mibataina tao leraka iny. Nisaniza miteny miseho mafy. Fatin'olona mikararana teo. Ary un lendemain incertain. Hoe iza anao ndresy. Donc zay zavatra zay zany hoe éviter de peu. Fa ny tena marina de atsipy ny teny. Anepon'ny endry sy any an-tsain'ny malala hoe okarere olona. Na nareo misy tanjona. Amerina an'le ankiray. De ataonareo zay affragiliser an'le fitondrana. Na nareo tsy saina. Ary tsy manana famatorana politika. Tony zavatra tony ane de zao e. To fanaovana antony réseaux sociaux tony il faut avoir le cœur vraiment bien attaché. Il faut avoir une certaine sérénité. Ary mazaka dona. Tsy moramora ane zany hoe tapitapiky anao tonga de mahazo. Tonga de par justice interposée.
avec verdict en bonne et due forme. Hein. Escroc ianao. Un travail bien fait, hein. Professionnel en manipulation. Tsy moramorana zany e. Ary isan'andro anao dia ataon'ny olona escroc, escroc, escroc. Fa zao. Misy ny fotoana hoe eto ianao mangina. Ary averiko an'izay. Eto ianao mangina. Fa anjaranao no misafidy hoe eto amin'izay ianao no miteny. Ary rehefa miteniny amin'izay ianao amin'izay fotoana izay dia définitif. Izy ilay namako hoe fa maninona lesany izay vao navoaka an'lahy ary tonga dia tapina ny domin'ny général vao navoaka an'lahy ilay resaka manandevindevina parce que c'était le moment. J'ai attendu combien de temps pour sortir ce dossier? Mais il y en a pas mal encore derrière. Mais il faut être ami avec le temps. Et il faut être patient. Il faut endurer les attaques des uns et des autres. Dans la mesure où marary ny olona koa ny nataonao rehefa milaza marina ianao e. Rehefa mamoaka ny momban'ny olona ianao tsy tatin'ny olona zany e. De nefa ianao rehefa ataon'ny olona ve de tsy mataty. Non. Ah oui, zaho zao maheno Cynthia manompa. Fa mbola tsy nanompa Cynthia na indray mandeha azy. Na indray mandeha azy, mbola tsy maltraité Cynthia niraisiko taty an-trano izy. En bonne et due forme tamin'izany, tamin'ny politika. Fa de gaga ianao zao. Gaga ianao hoe fa inona ny ratsy nataoko tamin'ny Cynthia nakapoka ato. Zao le izy vao manomboka mivoaka amin'ny marina hoe ay, misy an'izao tao ambadika tao. Sa mbola tsy namaly an'i Cynthia mihitsy ary tsy mbola niteny fa ino ty ataonao? Non. À ce stade, à un stade pareil, on ne demande pas de compte, on ne demande plus de compte. Tu restes stoïque, calme, serein. Rehefa tsy nataonao l'izy de bon, au contraire, tu en es fier. Oui, zay l'izy. Fa le olona avy eo no miteny io izy miteny eo. Raha olona mieritreritra izy de hoe zay olona manao mifanaovana an'itony zany. Tsy tokony afaky niteny zavatra ianao raha tsy misy porofo. Ary asehonao mihitsy hoe ty le zavatra. Ary rehefa manao an'ireny koa de miomana fa tsy maintsy hamaly na divà ary hipetaka anao izy. Ary matetika moa ny gasy rehefa lany argument izy de hopareny sy injure no lanceny anao. De raha ohatra ianao zany taraikiraiky maivamaivandò de tafiditra ao anatin'le izy koa, tafiditra ao anatin'le piège ianao, diny ianao mamaly de taraiky eo anao. De ino qui c'est qui périt? C'est l'État. Et c'est l'État qui encaisse en même temps. La crédibilité de l'État, la crédibilité de la gouvernance. Mila mandinika zany ny mpitondra hoe ahoana tony. Resaka Venezuela, tsotsotra fotsiny sady tsy ela no anaovantsika azy satria efa nahatratra 34 minutes tsika zay. Ao an. Raha miresaka ny Venezuela io de mila mahafantatra tsara hoe ahoana zany Venezuela zany. Ho an'ny olona tia marivady aloha de zany Venezuela zany no anisan'ny firenena maro vehivavy tsara tarehy eto ambonin'ny tany. Zany Venezuela zany dia firenena manan-karena. Manana réserve pétrolière jusqu'à tany amin'ny 1300 milliards de mètres cubes izay.
de réserve. Enfin, mal exploité. Il y a 80 ans de cela, hein, Venezuela dit une tonne de pétrole a amené de sociétés étrangères, hein, multinationales, mais plutôt américaines. Fa tsisy naraibilany tsara miversena ho an'ny Venezuela ny intérêt na risy torona tamin'izany. Dia nandeha ny révolution sy ny karazany dia nahazo ny indépendance izy. Fa rehefa lasa nga Hugo Chavez dia nga Maduro nahazo ny fitondrana. Ary nga Maduro dia tena zava-doza. Misy zany escadron de la mort. Misy zany olona mpanao politika tsy hita. Amanjatony. Raha midina an-dalambe ianao dia mitady kiraronao anao. Ny fangalaram-bato amin'ny alalan'ny fitifidianana dia tena hoe à ciel ouvert ary hitapoky hitam-pirenena. Ny farany teo zao dia tena lany ilay filoha adiniko ny anarana. Fa teny am-panidinana rehefa navoakan'ny ACC venezuelienne dia nga Maduro indray ny lany. Ary tonga dia nidina an-dalambe massivement ny vahoaka. Fa ny répression koa massive koa tamin'izay olo zay. Mijaly ary tsy manana ny liberté de manifester, d'expression ary terrorisme d'État zany Venezuela zany. Maro ny mpanao politika nitsoaka ary ny filamonina niala tany Venezuela. Anisan'izany le ministra, eritreretra ministra voatery nitsoaka ramatoa zay adiniko ny anarany. Tiako nareo mba mijery document momba ny Venezuela io dia en parallèle nareo tonga dia mahita hoe tena Andry Rajoelina ty. Fa empire, pire noho Andry Rajoelina. Zany hoe ao anatin'ny fonony vahoaka venezueliana zany zay tia fety, tia fandrosoana, tia rendrarendra ihany koa. Satria manan-karena le firenena fa tsy afa-manoatra zareo. Dia tena tsy tia ny Maduro. Tena tsy tia. La preuve le farany teo ny lany fa tsy izy. Fa zao tsy afa-manoatra le vahoaka venezueliana. Dia teo no nahatonga ny infiltration nataon'ny Amerikanina zay nahatafapetraka ny Machado, ilay vice-présidente zay mety hitondra ny Venezuela ao anatin'ny transition manaraka eo. Ty terme ty tokony mba fieritsika satria tetiny nivoahany ary tany amin'ny sehatra autorisé taty Frantsa rehefa ny négocier ny reconnaissance reny ny tenatsika no namoaka ny hoe coup de libération fa tsy coup d'état. Marina misy violation ny lalàna international na ny ordre mondial iny zavatra iny. Fa tsika malagasy mal placé raha hiteny hoe tsy mety iny. Satria je pense que les Américains ils se sont inspirés du cas de Madagascar. Je pense savoir.
hoe aika e batainy ity de vita. Fa nen'ny amerikanina no toizany hatramin'ny farany. Juska hatramin'ny hoe inculper le olona de migadra New York. On me dit ouais, ça ne va pas, ça va se faire incessamment sous peu. Et on verra bien. Tsy vita reny zavatra reny raha tsy misy complice locaux. Zay maîtriser ny miaramila tsy tokony mivoaka araky ny tokony ivoahany. Tsy vita koa reny zavatra reny raha tsy misy complice interne. Zay mameno sary hoe ato no misy azy am'izao ora amin'io ora anaovana attaque io ary atsy izy zao. Zao ny plan, zao ny anina, eto ny fimbidiranareo sy ny karazany. Zany hoe tsy maintsy nisy zany ny travail de renseignement, zay nisy complicité interne. Ny violation ana droit humain répétitive et flagrante nataon'ny Maduro tsy lazain'ny mpihirahira international zay manameloko an'le action, tsy lazain'ny reto mpihirahira international ny souffrance pesante marquée quotidienne, inquiétude an'reto vahoaka venezuelaine. Mafy tamin'ny malagasy ane zany hoe Andry Rajoelina zany e, tena mafy ane zany e, fa rehefa mibatainy Andry Rajoelina nga nisy nanao modiny, nga nisy malagasy nireklame hoe avy reny Andry Rajoelina anay, aloha ndreto tsy naheno venezuelien hoe nidina an-dalambe ry zareo ka niteny nireklame hoe avoay avereny Maduro. Raha mahita an'izay vaovao zay nareo de mba teneno, je retire tout ce que je dis. Zany hoe mila fantarina zany hoe inona ny zavatra nitranga tao exactement no tonga am'izay le izy hoe ty ny solution ultime, option ultime. Ary mbola nanao taimbava izy ary nataony vraiment hoe tena ny défiany amerikanina. Efa nisy tentative d'assassinat natao azy fa tsy voa moa le ry, tsy nay le sniper. Fa zany fitondran'ny Maduro zany no tena atao hoe terrorisme d'État par excellence. De reo tsara fa hiboaboaka daoly ho hitan'ny olona am'izay zao mikavy sy ny toerana famonoan'olona sy ny karazany, fanaovana torture. Amanjatony olona porté disparu, ny étudiant mbola zany Andry Rajoelina zany mbola azo lazaina hoe olona apprenti zany raha resaka dictature. Zany Maduro zany tsy azonao eritreretana zany. Tsy azonao eritreretana ny zavatra vitan'izany. Marina fa les Américains ils font pas non plus une telle opération sans qu'il y ait intérêt derrière. Aza manofy ianao tsy maintsy misy zay, tsy maintsy misy contrepartie. Donc aka ny pétrole amerikanina no tena tanjona, mais oui, ianao no tsy manana mpitondra mahay fa vendrana.
Mampijaly anao, ianao koa tsy nanana courage. Nanala an'le izy, tsika tsy nanana courage nanala ny Andry Rajoelina. Fa mbola mibataille ny olona tao izy zay tsika vao hoe iny vao vitan'izy. Le olona mibata azy indray no enjehantsika avy eo. Tsika anie il faut reconnaître fa on ne sait pas dire les choses aussi non plus. Bon, samy tenin'Andriamanitra, mandram-peona daholo. Veloma tompoko.